Ny olona inona no vahaolana raha masomboly mampitaraina azy satria tatsama mpamoka bariny aty a dia mahitao le masomboly efa nampirininy a satria afaka volana herinandro vitsivitsy izy dia efa tokony anao raraketsa dia namaly an'izany ny fanjakana zany a tondrana andreo masomboly izay mahazatra azy aty izy a ny masomboly atanety izy teo a sy ny aty ankoraka dia amaly an'izay tsika akoatran'ireo entana efa noentiny manala-tanana taty toerana sy mety fanjakana fobe amin'ny alalan'ny filoperenetsika nanorana andreo teo raha ny teo zany ny fitsonjovana an'izay voikava mahatratra zay fa tena afatra lehibe ihany koa dia mba ahoana ny tsy hahatonga an'izao itsony anisan'ny fanotra amin'izany ny fanetanana ny rehetrarehetra iaraiady amin'ity resaka doro-tanety ity sady manimba ny tontolo iainana io mety mahatonga zavatra toy izao raha nanao charbon zao ny teto a asy raha firy metatra ny ala teto amin'ny tanàna ity natao izy zay tsy fantatro fa tokony tandremana zany satria reny lelay zavatra kely a sy ny amboly mandavo ny voso lozy fitenantsika amin'aka zay ny tsy maintsy fanetanana ary ny fanetanana hatrany amin'ny ankizy hatrany amin'ny lehibe mba hitsanjovana an'izany ao anatin'ny manahiransika nefa tsy maintsy miteny an'izany ny fanjakana satria zay no hitsanjovana ny loavin'ny olona zao tsika zany manao zay voikava mahatratra ary mampirisika ny rehetra raha rotina ny fisina ropanao gazety maro feto mampirisika atsika aty amin'ny faritra na orinasa na isam-batan'olona isika menakavy na tsy aty olona avy aty amin'ny faritra nefa miasa any amin'ny toerakafa mba anao vonikava mahatratra nyty tanantsika ity fa mola betsaka ny zavatra hoarenitsika eto mba ahafahan'ireo olon'ireo todika any amin'ny fampandrosoana mbava mikasika ny komeza ny fivoriana zay mandeha eo dia anisan'ny tena eritreretina zany raha fiona komeza ty ny kalitao ny vokatra eto Madagasikara miainga avy eo amin'ny departementanao fanatsarana zay mahatonga atsika anatin'ny ministera fambolena sy fiompiana nanao an'le hoe asa fiompiana sy fambolena mahomby tsy natao tsony hoe fiompiana sy fambolena satria atao asa io atao famelomateny io famelomatena ny tatsato izao fa eo indrindra le kalitao tsika misery anatin'ny tsena lehibe ohatra ny tsena ny komeza ngezabe zany fa misy fepetra ao zay tsy azo ivalozana rehefa hidro amin'le tsena ianao tsy afaka miady varotra ianao hoe mba raiso le varinay ratsiratsy io na raiso ilay legioma anay fa misy fenitra tsy maintsy arahanao zay ny ampidiritsika tsikelikely satria mampitodika ny ireo mpamboly ireo tsika makany amin'ny tsena atao anatiny tsy maintsy atsaraina koa fa mihina moa tsika no voatery tsy maintsy hoe zavatra tsy dia tsara kalitao no hoan'ny malagasy azo tsonjovony zany ary zay ny ampitombon'ny fiarikarena aty ambanivohitra satria azo tombony kokoa izy efa tsara ny kalitao ary asa fanjakana no mitarika ny vahoaka any amin'izay fampatro zay ny alana ny aty ambanivohitra anatin'ny fahantrano io fa raha mijanona foanitsika aty aloatra tsika zao dia miresaka vary hoe ahoana kay ny alantsika amin'izany hoe tsy mahavokatra 3 taonina salanisa foibe ny resahako 3 taonina isaky ny hektara tsika fa maninona kay zavatra maro masomboly ny rano fitsonjovana ny tontolo iainana maro miditra amin'izany fanjakana mandrisika fanjakana tsy amboly akory efa tsisy an'izany tsony eo fa mandrisika manome ny fahaiza-manao manome zay azony atao fa ny olona dia mandray ny fambolena sy fiompiana ho asa zay ny atosy fanjakana amin'izao fotoana izao